Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy fa 7 ny volana Desambra 2022. Ry havana, anio aho dia hijoro vavolombelona mombany amin'ny Mpanomposampy ihany, mombany amin'ny zavatra naseho an-tompo tamiko ny amin'ny olona anankiray izay nisy ny marika teo amin'ny andriny ny amin'ny fampafantaran'ny fanahy masina ny amin'ny hoe Mpanomposampy no marika eo amin'ny andriny izay anamelohan'ny tompo azy rehefa tonga ny fotoana hijoroany eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe isika tsiraray avy tompoko dia misy marika an' Jesosy ve ny eo amin'ny andrintsika sa marika Satana? Ry havana, hiara hivavaka isika angatahantsika ny fitarian'ny fanahy masina hiteny amin'ny alalako sy hanokatra koa ny masom-panahinao ahafantarantsika izay tiany tompo ho arahantsika. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, indreto izahay manondroka ny lohanay Jesosy eo anatrehan'ny voninahitra. Jesosy malalo, ianao no Andriamanitra, ianao no deraina, ianao no ankalazaina Jesosy. Ka manajanao izahay, manome voninahitra anao. Jesosy anajanao aho, ankalazanao aho, ary anandratra anao indray ao Jesosy eo anatrehan'ny vahoakanao. Tompo, ampiverina ny ondrinao satria izany no niantsonao ahy. Anambara ny marina, hiteny amin'ny olonao tsiraray avy izay mbola any ivelan'ny vala Jesosy, mba hiverina ho aho ambalanao. Fanahy masina, fitaovanao aho, kely sy bitika eo anatrehanao, ka mangataka aminao aho, aoka ianao hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, satria fitaovanao aho, mpiasanao aho, ka ity aho manetry tena fanahy masina, ka raisy ny kontrola ny tenako manontolo, aoka ianao no hiasa, fa izao kosa dia angina ary anetry tena eo ambanin'ny tana maherinao. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana izay mitady hanafoka anay, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay zany Jesosy, satria ny ranao Tompo dia afo mandevina, mandoro ary mandany ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy satria ianao no manda afonay, ka dera ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, araka ny teneniko teo dia mbola momba ny amin'ny Mpanomposampy ihany. Eny tompoko, izay no tiany Tompo mbola nafoazana antsika. Isika malagasy dia be dia be ny mbola miaina ao anatin'ny Mpanomposampy. Mety ho gaga ianao, mety hiteny ianao hoe izaho tsy ao anatin'izany. Ny Mpanomposampy ry havana dia zavatra anankiray tiantsika mihoatra an'Andriamanitra. Tiantsika mihoatra an'Andriamanitra. Ary ao Madagasikara, ao amin'ny tandrazantsika izay fantatritsika tsiraray avy izany, dia maro ny mbola manompo sampy manao fanatitra alatsadra, izany hoe mamono omby raha vao misy hoe fandevenana, na koa hoe fety de mort, fetin'ny maty, na koa misy koa ny amin'ny famadihana, ny maty efa ela dia mbola voaka ihany dia entina mandindindray. Zany rehetra zany ry havana dia lasa Mpanomposampy avokoa. Ao ihany koa ny zavatra tiantsika mihoatra lavitra n'Andriamanitra. Ohatra hoe raha tianao be ny tômôbilanao, raha tianao be ny fianakavianao, na tianao be ny vadinao, mihoatra lavitra no fitiavantsika n'Andriamanitra, na ny asantsika izany na inona, na ny zanaka nateraka antsika ary ho an'izay mananjanaka, dia efa Mpanomposampy. Izany hoe manome toerana ambony indrindra no Andriamanitra isika. Izany hoe manome toerana ambony indrindra any zavatry ny tany isika
no i Andriamanitra. Ry havana, tsy tiany tompo izany. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny anio alohan'ny ijoroko vavolombelona, raha nanomana izao fotoana izao ahako dia ny teny nomeny dia tena teny mampatahotra tokoa. Na izako ary mahatsapa hoe mafy be ilay teny. Ry havana, tezitra Andriamanitra, tezitra izy amintsika zanak'olombelona, mafy fo tsy mety verina aminy, ary mizingizina amin'ny hevitrantsika foana isika. Nefany afo be no miandry antsika raha tsy miverina isika. Mbola famindrapon'Andriamanitra izao anio izao. Raha mare an'izao teny izao ianao dia oka ianao ibebaka, hiala amin'ny fanomposampy rehetra. Ny rano kely araraka amin'ny trano, araraka amin'ny fiara, zavatra azo avy any ambany vohatra vany, zavatra azo avy any amin'ny montaina vany, avy any amin'ny tendrombohitra vany, hoe avy any amin'ny reny zao, na avy any amin'ny mama zao, na avy any amin'ny dada zao, na avy amin'ny ray zao. Ry havana, tena fanomposampy dia hoe hosorana izao aty, ataovy an'izao ty, atao eny amin'ny andrina, atao eny amin'ny loha, hosotroina, atao anaty sakafo. Zava-doza ry havana, zava-doza, ringana, ho ringana ny taranakao sy anao raha mbola manao izany ianao. Ry havana, ny teny nomeny tompo raha nangataka taminy aho alohany izao fotoana izao, dia ny teny nomeny dia tonga dia ovakiko aloha ny ao amin'ny Isaia 4:10, 7 ka hatramin'ny 1:10. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mihetsiketsika ny fitoeran'ny maty any ambany, mba hitsenanao amin'ny fiavianao. Mamoa ny matotoa hitsenanao izy, dia ireny osilay mpitarika rehetra teo ambonin'ny tany ireny. Atsangany hiala amin'ny seza fiandrianany ny mpanjakan'ny firenena rehetra, dia samy teny aminao izy rehetra hoe, ay anao koa mba osa tahaka anay, efa tonga tahaka anay ianao. Navarinao aty amin'ny fitoeran'ny maty ny tabia sy reharehanao, mba amin'ny feon'ny valianao, kankana no ilafianao, ary olitra no mandrakotra anao. Amen. Ry havana, zava-doza izany, zava-doza, mihetsiketsika ny fitoeran'ny maty hitsenanao. Zany no zavatra anjoa ny olona mpanomposampy, mamoa ny matotoa hitsenanao izy. Zava-doza izany, ary teny izany ireo devoly be dehibe ireo sy ireo zava-doza any ambanin'ny tany ireo amin'izany fotoana izany, teny hoe, ay anao koa mba osa tahaka anay. Amen. Osa, tsy mahajoro akory, nefa mpanompon'Andriamanitra, nefa ny olona asan'ny tanan'Andriamanitra, fa latsaka ao anatin'ny fanomposampy. Dia ny devoly sy ny matotoa ny hitsena, ampijaly, amono. Ary miteny ny teny tompo hoe, kankana no ilafianao, ary olitra no mandrakotra anao. Amen. Efa nisy fijoroana vavolombelona tany momba ny amin'ny olitra, izay efa nijoroako vavolombelona teto. Ny amin'ny olitra dia tamin'ny zako mbola nanao bacolon, dia naseho an-tompo ahy izany. Any video anankiray ihany raha ohatra ka mbola tsy naheno ianao. Ry havana, zay no zavatra miandry raha tsy mankatoa ny tompo isika. Ny tompo dia mananatra antsika, mampitandrina antsika izy. Ary ny teny hafa koa dia efa fantatritsika tsara ao amin'ny Eksodosy 20:2, manomboka amin'ny 2, afaka vakinao manomboka amin'ny 1, izay manambara momba ny amin'ny didy folo izay nomeny tompo. Ny didy folo izay nomeny tompo dia ny fampitandremany andreo zanak'Israely mba tsy hanao andriamanitra hafa, mba tsy hivavaka amin'ny andriamanitra hafa. Eo amin'ny 2 no manomboka miteny izany, satria tena mamaly antsika olombelona tsiraray avy ny tompo. Ary fantatritsika tsara ireo zanak'Israely fa maro izy ireo no tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana, fa novonoin'Andriamanitra ny fahatezerany no namono an'izy ireo, satria noho ny fanomposampy tompoko, noho ny fanomposampy
aoka ihiratra mihitsy ny masom-panahintsika anio tsy mahazo manao sarin-javatra voasokotra. Ary eo amin'ny Eksodosy 4:30 dia nanambara ihany koa ny amin'ny Arona, izy ilay nitenen'ny zanak'Israely hoe anaovy Andriamanitra izahay hitarika anay. Satria tamin'ny fotoana io i Mosesy dia naharitra ela tany tendrombohitr'Andriamanitra. Zany hoe isika olona mihitsy no ratsy, tsy maharitra fa manaonao foana. Dia teo i Arona no nangataka tamin'izy ireo ny volamena izay firavaka teny amin'izy ireo. Dia no nefa azony izany dia natsipiny tao anaty afo. Natsipiny tao anaty afo. Mazava tsara mihitsy ny tenin'ny Tompo. Ao amin'ny Eksodosy 4:30 eo amin'ny 4:20 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aroy aho taminy, izay rehetra manana volamena dia aoka anala izany, dia nomeny ay ireo. Ary natsipiko tao anaty afo ireo, ka io ombilay kely io no nivoaka tao. Amen. Izy efa nitantara tamin'ny Mosesy eto. Hitanareo zany ny zavatra nampahafantariny fanahy masina tamiko dia hoe ary natsipiny tao anaty afo zany ireo. Zany hoe ilay volamena azo teny tanana dia ombilay kely no nivoaka avy tao. Amen. Zany hoe tsy nanamboatra akory zany izy, tsy namolavola akory izy, fa natsipiny tao anaty afo dia ilay ombilay kely no nivoaka. Ry havana, efa niasa teo Satana. Demonstration Satana izany. Ombilay kely no nivoaka. Dia iny no nivavahan'ireo zanak'Israely. Nataony ho Andriamaniny. Ry havana, mitandrema isika. Mitandrema isika. Oka ianao andray ten'Andriamanitra ary tena maky mihitsy ny ten'Andriamanitra mba hanampy anao. Eto amin'ny tantara io dia Andriamanitra no niteny tamin'i Mosesy. Efa hitan'Andriamanitra zany izy ireo Mpanomposampy ao ambany eo. Dia Andriamanitra no niteny tamin'i Mosesy. Andaony ovakintsika ny ten'Andriamanitra teto hoe eo amin'ny 5:7 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia hoe ny Tompo tamin'ny Mosesy, mandehana midina ianao, fa efa tonga manao ratsy ny olona izay noentinao niakatra avy tany Egipta. Amen. Ajanoko hatreo ihany. Ry havana, isika izany tokony mitandrina. Ary ny tantara raha vakinao dia tena tezitra mafy Andriamanitra, ary tezitra mafy koa i Mosesy. Ry havana, oka isika hiala amin'ny Mpanomposampy. Ary ao amin'ny Isaia 7:20 eo amin'ny 5:17 io no omeny Tompo ay koa teo. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 5:17 ka hatramin'ny 4:20 ihany. Sasatra no ny amaroan'ny hevitrao ianao. Ankehitriny aoka hitsangana ka hamonjy anao ireo mpamatatra ny lanitra sy mpandinika ny kitana ireo. Dia ireo mpanambara isaky ny tsinam-bolana izay zavatra ho tonga aminao. Indro ho tahaka ny mololo ireo, ho mainy afo izy, ka tsy ahavonjy ny tenany amin'ny herin'ny lelafo. Tsy misy vainafo amindrona akory. Eny, fa na afo hitaninana aza. Amen. Ry havana, tsy afaka hamonjy anao ny mpamatatra ny lanitra sy ny mpandinika ny kitana. Zany hoe ny olona mpanao fanafody, ny olona mpanomposampy zany. Ary sasatra no ny amaroan'ny hevitrao ianao. Ry havana, oka isika hiverina amin'ny Tompo, satria zava-doza ny anjo raha ohatra ka manomposampy isika. Ijoro vavolombelona ahako. Ry havana, tamin'ny alarobia 17 ny volana Jolay tamin'ity taona ity zany 2022, ny divaraina dia nampanofy ny Tompo. Ny nofy nampanofisin'ny Tompo ay dia nisy olona anankiray izay. Io olona io dia mpanomposampy. Ary koa feno fahasikana be io olona io. Ary tsy mety miala mihitsy izy amin'ny fanompony sampy. Ary tsy mety verina amin'Andriamanitra amin'ny fanompony sampy. Nefany efa malala tsara ny fahamarinana. Dia nanofy an'io olona io aho. Hitako zany teo amin'ny Handrin'Ny.
misy ohatrana plaque zany. Plaque ohatran'ireny vy matevina reny zany ny paoziny fa tsy vy zany izy io fa ohatrana tany zany, tany fotsifotsy reny zany ny lokony. Fa plaque zany izy io ohatrana tsy carré akory fa ohatrana rectangle. Rectangle zany ny paoziny izy io. Lavalava zany manaraka ny alavany zany dia midina zany dia mandrakotra zany ny andriny manontolo zany izy io. Dia za zany nahita ny zavatra io tamin'ny andrin'le olona. Dia hita koa zany nanala an'io zavatra io tamin'ny andriny. Ary nongotana tena hoe sokirina zany amin'ny tanana zany izy io alana mihitsy zany vao afaka amin'ny andriny olona izay mpanomposampy zany na olona ratsy fanahy io na olona mpanao ody io zay zany no fanalana ny marika zay napetraky satana amin'ny andriny olona izay mbola mitoetra anatin'ny fanomposampy, na koa ny olona mivavaka amin'ny statut ao anatin'izany. Raha mandoaliko anatrehana statut ianao na inona ny fivavahanao dia misy plaky ny satana koa zany amin'ny andrinao. Tahaka nefa fijorona vavolombelona ray navoaka koany momba ny amin'ilay boribory maintimainty be koa afaka enonao. Dia ito zany lay olona mpanomposampy io zany nenazy plaky fotsifotsy matevina be ohatran'ireny vy matevina reny zany de tena hoe sokirina zany manala anazy eo amin'ny andriny. Dia io olona io zany masika be zany io olona io zany teo aloha zay zany ny anatin'ilay nofy dia no nefa nalako zany ilay plaky teo amin'ny andriny. Dia amin'ny sisin'le andriny dia mbola misy ohatrany hoe misisika zany amin'le sisin'le andriny. Dia tsy maintsy kikisana. Dia hita koa zany tao anatin'ilay nofy naka ohatran'ireny hoe cure-dent reny, ohatrana kakazo kely reny zany dia nikikisako zany ny sisiny amin'ilay andriny mihitsy zany hoe analana hatramin'ny fakany zany io zavatra io. Ry havana, tena mipetaka ao anatintsika zany io zava-doza io marika io. Dia nony aveo nadidio be ny andriny ilay olona. Zany hoe nony vao afaka fotsiny ilay plaky ngeza be dia efa nadidio zany ny andriny. Tena hoe malama madio mihitsy fa tsy maintsy nikikisana zany ny sisiny. Dia nony aveo ry havana nanoroka foana io olona io amin'ny takolaka zany lasa nanjary be fitiavana be. Nanoroka foana ilay olona zany. Ary nitsikitsiky izy nony aveo tsikitsiky be. Nefa zany io olona io olona masika be. Ary tena tsisy fifaliana mihitsy. Ry havana, inona no marika eo amin'ny andrinao? Sao dia marika satana. Satria ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia ho avy satana ametraka marika amin'ny andritsika. Raha ohatra tsy manana ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andritsika isika. Alohan'izany anefany dia ny anjelin'ny tompo ametraka ny marika ny anaran'Andriamanitra velona eo amin'ny andritsika izay ho tafakatra izay olona misy ny marika. Fa ny tsisy ny marika kosa dia ho tavela eto ary satana anery ny olona ametaka ny marika eo amin'ny andrina. Oka ho vakinao izany any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ry havana, fitoeran'ny maty any amin'ny fahafatesana mandrakizay no miandry ianao raha tsy mibebaka ianao, raha tsy miala fanomposampy ianao. Ary eo amin'ny Apokalipsy izay efa naveriko matetikety foana, toko 1:20 dia manambara fa ny mpanomposampy, ny mpijangajanga, ny mpakavadin'olona, ny mpandainga, maro isan-karazany dia any amin'ny farihy mirehetrafo, any fiaina mandrakizay ho very any. Ry havana, mibeba, miverena amin'ny Jesosy fa tiantsika ny tompo. Raha olona ratsy fanahy ianao, tsy mety miala amin'izany toetra izany, dia ny fahatezeran'Andriamanitra no enjera aminao. Zay no verset anankiray no omeny tompo ay teo ho vakintsika izay amarana antsika anazy. Zany teny zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 70. Jeremia toko 70 andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20 ihany. Dia miangavinao aho hiaino tsara ity teny tompo ity. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nitadio ny tompo mivoaka ny fahatezerana sy ny tadio mitambolombolona.
ka miantota amin'ny lohany ratsy fanahy. Ny firehetany fahatezerany tompo dia tsy hitsahatra raha tsy efany sy tanterany ny hevitry ny fony, mbola ho fantatrareo any amparany ny amin'izany. Amen. Ry havana, ny tadion'ny tompo mivoaka ny fahatezerana sy ny tadio mitambolombolona, ka miantota amin'ny lohany ratsy fanahy, ka miantota amin'ny lohany ratsy fanahy. Ry havana, miteniteny tompo eto fa mbola ho fantatrareo any amparany izany. Ho avy zany zavatra izany. Ho avy zany zavatra izany. Engany ka tena hibebaka tokoa ianao, hiala amin'ny fanao ratsy rehetra, ka tsy ho tratra ny fahatezerany tompo, ka manjary any amin'ny afobe no hiafarany fiainanao mandrakizay. Ry havana, mibeba fa mbola misy ny fotoana tiantsika ny tompo. Ry havana, raha mbola misy ny fotoana dia mbola hiverina eto ihany aho raha sitrapon'ny tompo. Vonaitrany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.